hatrany isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana fantaro eto amin'ny fahitalavitra ny televiziona malagasy. Arak'izao ahitantsika azy zao dia aty amin'ny sahana voasary isika. Raha vao miresaka izay voasary izay eto Andrenivohitra dia malaza ary fantatsika rehetra ny voasarina Ambohijafy. Mba fantatrao ary ve ny tantaran'izany, mba fantatrao ve mombamomba azy itony voasary itony mantsy dia manana ny fiainany manokana ihany koa tahaka antsika olombelona ihany. Aroaro ny fanadihadiana. Efa tamin'ny taona nitondran'ny filoha Philbert Tsiranana no nanomboka nisy ny fambolena voasary tetỳ amin'ny faritra Ambohijafy sy ny manodidina. Ranaivo mipetraka ho Soavinomerina no nitondra ny voasary avy any Maorisy. Avy any Maorisy dia avy any Japon. Dia izy io Ranaivo no namboly voasary voalohany indrindra teto amin'ny faritra Ambohijafy. Zay araka ny lovatsofina. Dia io voasary io dia vita grefy tany Japon zany. Satria hoe japonais izy ty. Zay zany ny andohan'ny voasary ty. Anisany mpamboly tamin'izany fotoana izany ny Razamben'ny Marius izay mbola mivelona amin'ity fambolena voasary ty. Le voasary io Ambohijafy io rehefa nanitatra ny voasary io ny tanitsaty ity dia tsy mividy an'le vita grefy tany Japon na tany La Réunion tany Maorisy izy fa le voamboasary teto no nakany grain dia iny no nafafiny dia iny zany no naparitaka. Zany iny zany namboleny teto manodidina zany. Dia nohon'izay zavatra natao zay dia misy ny tsy fetezany. Ny antony tsy fetezany dia zao le voasary nanjary nisy karazany anankiroa. Misy izy le hoe vavy be zay moa filazana izy aty zao hoe vavy be ngeda le voamboasary ngeda mifototra zay zany ny anankiray. Dia misy le anankiray hoe lahankely zay kely tena madinika kely le voasary nefa vokatra be. Dia raha nandinika zahay zany dia hoe no le grain nambolena no nahatonga le karazan'le voasary anankiroa aty aoriana. Zay ny anankiray. Dia faharoa mora maty kely ty voasary an'Ambohijafy ity. Ho azy manokana efa nanomboka tamin'ny taona 1970 izy no namboly voasary voalohany. Sarotra ny fikarakarana eto vao mahazo voatsara. Ohatra mikarakara zazakely mikarakara voasary. Ary tsy mba vitan'ny kamo voasary. Izy zany tsy vitan'ny madio tanana fa izy zany tena hoe tompona ohatra ny asa fivelomanao isan'andro mihitsy. Tena tompona. Mena sakafo izy zezika, ny rano asianao fanafody izy raha ny fanondrahana fotsiny ohatra indroa isan-kerinandro. Eo koa ny fanafody sy ny maro hafa isorohana ny aretina sy ny fahavalo. Tony manko tsy mitondra voniny sady reny mihinana sakafo tokony hakany amin'le vonin'le voasary zany dia izay nanalana anazy. Mba malaladalaka ihany koa ny ao anatiny dia azon'ny andro mba vavety le vonin'le izy. Ty saograsy asiana sira aloha manandray alina. Hosorana anazy zany ny vody voasary mba tsy dia karany vita, mba tsy hiteraka biby any amin'ny raviny. Fa inona tokoa moa ny aretin'ny voasary sy ny fahavalony? Ny aretina tena mamora maty anazy dia le gômôzy aloha mamaty mifototra. Dia ny mahazo ny voany dia misy karazany in-roa na in-telo etapy eo ny fisehoan'ny aretina eto amin'ny voasary amin'ny voany. Amin'ny voalohany misy an'le maina kely zay zany mahavoan'ny voasary. Faharoa misy an'le teboka noara
point noir. De fahatelo a misy an'le lakaly, misy an'le lakaly feno lakaly tanteraka mihitsy vomboasary. Ny raviny a misy lakaly kely mipetraka izay a, de misy bibikely mihinana io raviny io a, ohatran'ny zavatra marary rehetrarehetra de misy fanafody atao aminazy. De zay zao a no iombona iarahako miasa ny protana eo amin'ny manome torohevitra amin'ny fikarakarana anazy a, fanisina zezika, fanafody. Atao zao fanaovana anazy zany rehefa ohatra hoe tsaboina izy. Kikisana amin'ny fandraka ohatran'izao izy amin'ny marteau. Zao. Asorona tsara ny partie menamena iny. Ny partie menamena iny zao a mbola izy daholo iny. Zay. Zao. De rehefa afaka tsara ito a. Rehefa izy fotsifotsy tsara iny hoditra afaka iny a, zay ny fanafodiny. Ankoatr'izay, tsy latsa-danja amin'ny fambolena voasary ny fampivadiana azy io amin'ny volo legioma na ny volo hafa. Ny antony ambolena an'le legioma ao amin'ny elakelaky le voasary a, iny zany fanampin-tsakafo. Fanampin-tsakafo an'le voasary. Raha izay fidiram-bolana ihany koa. Satria rehefa période-ny ohatran'izao zao a, de lafolafo ny legioma ao Antananarivo. De lafolafo ihany koa ny anana. De zay zany ny antony sady fidiram-bolana etan-tsaha zany a le fambolena le legioma na anana no fanomezana sakafo an'le voasary. Ny volana May ka hatramin'ny Septambra kosa ny fitaovam-piotazana. Araka ny nambara ihany teto, dia ny volana Jolay izy io no tena tsara vidy indrindra. Manodidina ny 50 kilao eo kosa ny vokatra ho an'ny fototra iray, izay izy no atao hoe tena tsara. Noho ny fivoarana misy anefa, raha 3 sy 4 ny mpamboly itony voasary itony tetỳ Ambohijafy sy ny manodidina, dia efa tafakatra ho isa tokantrano zany amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fanampiana izay hoentiny tetikasa protana izay vatsiany ny vondrona Eoropeanina volo efa ho roa taona izao, izay hita fa tena ahitana tombontsoa tokoa indrindra fa ho an'ireo tantsaha. Tena resy lahatra amin'ny resaka fanaovana grefy ny voasary. Efa misy any zay expérience nananako zay ny resaka voasary a, fa isaorako ny protana nanampy anahako tamin'ny fanatsarana n'ity voasary ity a, ary ny nampiofana natany amin'ny CFL ny resaka fanaovana grefy voasary. Antony maromaro ny fahatsarana amin'ny voasary vita grefy. Voalohany indrindra, kely izy a de fa mamoha. Raha izay. Faharoa, araky ny fandinihan'ireo efa manana expérience dia mahatanty haintany sy mahatanty tany friny, zany hoe tany mandolava ny porte grefy-tsika ny citrans carison ho an'ny voasary mamy. De noho izay zavatra izay de mahatanty ny gomôzy, zay le voasary hitanao zany fa hoe tsara ho antsika eto Ambohijafy de hoe le voasary vavy be. Le voasary vavy be de tsy misy tsilo firy izy. Zao ngeza ny raviny. Zay izy natao ndray fa tsy madiny raviny. Tia ny zavatra atao greffon ohatra hoe ity zao nalaintsika ataontsika porte grefy. Kikisana aloha partie atao grefy. Zao. Efa afaka iny de alainao ny masony. Ity zao ny anana alaiko. Sady tsy tanora tsy antitra be loatra. Io zany nalainao de apetaka ao amin'ity. Zao. Alainao ny sachet. Ty sachet kely ity nalainao. De ahodinao fonosanao sachet iny. Terena mafy iny.
terena mafy iny mba tsy azon-drivotra de fatorina tsara amin'ny tenan'iny ihany izy zao de avela itsimoka rehefa mahazo eo amin'ny 10 na 15 cm de tapahany ny antony anaovana azy lavalava eo ty protéger an'ity vomitsimoka kely ty satria raha voadona ty vomitsimoka kely ty de simba amin'reto zova pipinerako reto de tsy mampiasa zezika simika ako ohatra hoe ny urée na ny MPK fa zezika compost liquide vita amin'ny zava-maniry zany no ampiasaiko no ataoko solona zezika ho an'reto pipinerako reto de ampiana an'io consoda io alona ao anatin'ity barika ty de rehefa tonga ny fotoana tianao ino izy ty andrahana asiana zezika an'ireo zana-boasary reo de ty ihany natao solona zezika. Eo amin'ny taona fahatelo nambolena azy no azo atomboka ny fiotazana ary ny fotokazo iray dia mety amokatra hatramin'ny 7 taonany. Ny teny amarana anazy dia fanentanana antsika eto amin'ny Ambojavo sy manodidina raha ohatra hoe mbola manam-pikasana amboly voasary dia aoka hoe mba le voasary vita grefy no ambolentsika fa efa hitako ny tombotsoa azo avy amin'le vita grefy. Dia izay indray tompoko lasy tompoko vavy ny azo ambara mahakasika ny voasaryn'Ambohijavy. Amin'ny herin'ny anio isika dia hanaraka fanadihadiana hafa sy mahalinanao tanteraka indray fa eto aloha dia tsara hatrany ny mankasitraka sy misaotra antsika rehetra tany tokantrano tsy misaraka amin'ny fandarina fantaro. Eo ihany koa ny ekipa rehetra izay miarana natotosa sy namolavona ny fanadihadiana ho an'ny androany. Raha misy moa serasera tiana atao dia misy hatrany ny larana telefônina izay efa misoratra io fahitalavitra io. Eo ihany koa moa ny page ny Facebook sy ny YouTube izay ahafahanao izay manaraka ny fanadihadiana rehetra efa nandalo teto amin'ny fandarantsika ary efa nandeha teto amin'ny televiziona malagasy mazava ho azy. Mamefotoana antsika sady ary ho amin'ny herin'ny anio mandra-piana indray tompoko lasy tompoko vavy.